Manolotra ny araba tompokila sokivavy amin'ity maraina ity ny vaovao mahakasika ilay rivo-doza Ewetsera tamin'ny 3 maraina teo dia tany amin'ny manodidina ny 700 kilometatra andrefa ny Itampolo no nisy ny foibe ny nahitana fiakarana moa ny herinina mbola voasokajy ho tempête tropicale modérée izay izy manodidina ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora raha tao anatin'ny 9 ora lasa nanohy ny diany ny antsinana izy ary nafaka hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora vinavinaina anohy ny diany iatsinanana hatrany izy ary paka amin'iny morontsiraky atsimo andrefana iny eo anelanelan'ny Anakaosy Androka anio maraina. Efa mipaka amin'iny morontsiraky atsimo andrefana iny amony raombaratra entiny sy ny rivotra miaraka aminy arak'izany dia miova toy izao ny filazana loza mitatao ho an'ny distrikany Ampanisy Beloa, ny filazana loza manambana kosa dia voakasik'izay ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa Betioky Atsimo ary Tsiombe. Entanina hatrany ponina amin'ireo faritra voakasika ireo arak'izany mba ho mailo hatrany ary anaraka tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary koa anaraka ny toromarika atolotry ny tompon'andraikitra eny ifotony ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Maintirano sy Taolagnaro ihany koa dia iangaviana mba tsy hiandrika satria ahery na ranomasina ary koa ny rivotra aterak'izay rivo-doza izay.